Ah, reraka e. Salama dona. Ahoana zany hoe tsy miteny hoe hanao émission, hanao live fa tonga de tapoka fotsiny eo. Ahitako hoe aiza ho aiza tsika andrana ny ohatran'izay hoe tena tokoa lay fitondrana radiolona. Tonga de mamantsika be Socrate, Rasclone. Melchior le mieux, c'est l'un des fidèles les plus fidèles. L'un des fidèles le plus fidèle. Manao émission aho, bonsoir. Salova reny tony message tony a de Job Ursule. Tena lasa nijolo ambaka amin'ny masoko noho ny harerahana. Reraka loatra re olona e. Atahoana fa de le am'le andro mangatsiaka zany tena manao effort anao fa tena valaka vetivety a. Bon, miandry isa fotsiny tsika fa aza matahotra nareo e. Aza matahotra. Anjaka. Njakaka 2005. Delorme Pascal Fifaline. Fanomehranao madame Delorme. Taona malilo toujours belle. Elaela anao madame Delorme tsy hita. Bon, miandroka ampanajana eo anatrehany voninahitrareo. Ny tenako Fleury Rakotomalala, alias voatavo zalana Loks, fa ny tena marina de i Belo, i Belamota ny fiantsoana azy taloha. Saotran'ny zandriko nirabana tratran'ny taona teo, Andriamatophile Istasy, olombelona zany ary nanana izy azy zany tamin'ny mbola jaune. Dikan'izany jaune zany ozy izy ny any avaratra mbola tanora. De tamin'ny adolescence zany, olombelona zany. Maro ny zavatra tiana ho lazaina hoy aho tamin'ny titre teo a. Miala tsiny aloha somary maizimaizina kely tsika satria maty le projecteur anankiray ary lividy ampoule indray amin'iny zao ka tena ialana tsiny ary ialana tsiny koa am'le manoka satria raha akanjo mibofoka be nanaovana eto mety mba mamenatra ihany anareo fa de miezaky mba hoe mba tsy de mafana nefa tsy de mangatsiaka koa. Izay no any Andriamatoa Ranjalahy, bonsoir monsieur. Betsaka ny zavatra tiako lazaina ho ary tsy voatery hoe mahafinaritra foana fa betsaka ny zavatra hoe mandalo fotoana sarotra ny firenena e. Ary ny vokatry ny tsy fahaiza mitantana. Izy tena hoe tsy fahaizana mitantana. Satria mbola miteraka ady-hevitra lehibe zay hoe tsy fahaizana mitantana zay. Fa le plutôt angamba ny ato am'le fahaizana mangalatra.
fahaizana manabaky ny firenena zay nandalovantsika vanim-potoana taona maromaro ka sarotra de sarotra manarina zany ao anatin'ny telo volana na ao anatin'ny roa volana. Sarotra hoy aho satria meko ohatra anankiray fotsiny nareo an, misy aretina anankiray tena tafalarim-paka mihitsy any amin'ny Malagasy. Ary tamin'iny taona na periode Andry Rajoelina iny, meko ohatra nareo an, ninivoahan'zany ohatran'ny hoe toetra nga fisainana tsy mba manana fanetretena. Aretina tena azo avy any amin'ny Andry Rajoelina mihitsy, ary le tanora indrindra ny mikirakira n'tony Facebook tony, tony réseaux sociaux tony, de matetiky ianao no maheno. Zany nanao ny voalohany, zany ho ny tenany voalohany, mbola tsy fahita tam'zao, izary ary. Zany hoe tena lemozao mihitsy io zany ary tsy io zany tsisy hoe niveau na catégorie fa nahatrany am'le intellectuel koa raha tratran'le izy. Tsy misy fanetretena mihitsy hoe alao ny apombo zao ao anatin'ny firenena raha sokajiana ny olona. Io manko no nahatonga an'le hoe monde sensible sy intelligible. Ny intelligible ao anatin'io monde intelligible io de tsy mbo be resaka fa la limite mametraka ny drafitra sy ny tetika de mangina. De anjaran'ny monde sensible no mandray an'le izy de midedaka ho tompony ary midedaka ho nahavita. Dikan'izay zany raha ohatra anao any ambadika any zany ka ohatra anao mieritreritra hoe teto aho tokony nangina fa nitabataba ary niteny de taddio fa tsy ao anatin'ny monde intelligible ianao zay, tsy ao anatin'le monden'le misaina ianao zay, tsy ao anatin'le monde mipametraka amin'ny lalana ianao zay. Za tsy teny hoe atsy na atsy fa anjaranareo mijuger an'zany an. Je ne vais pas prétendre que je fais partie du monde intelligible. Je ne vais pas non plus me rabaisser, ouais, je fais partie du monde sensible. Sensible de mamoaka ny ao am-pony, sans limite. No limite hozy izy nino ty teo ny anglisy. Tsisy frein hozy ny gasy. Ny zavatra tokony ho tazomina tsy tazomina fa mandeha tsisy frein fotsiny takan'ny bisikileta tapaka risatra. Ka izao no mahatonga anahy manome an'izay ohatra zay. Izay fotsiny ary marika fa atao amin'ny fomba fitadiavan-karena, fitadiavana metimety kokoa. De misy ny lovana avy any amin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina tompoko. Sarotra ny teny hoe tsy misy an'izany
Am'zao fotoana zao, sarotra. Misaotra an'Andriamanitra fa tena manara-maso akaiky. Tsy afaky nilaza aho hoe ahoana na ahoana, fa misy ny échange d'information mba alefanay any am-mpitondro. Hoe misy an'izao tompoko, misy an'izao. Za rakoto malala kosa aloha miala tsiny aho fa tant que tsisy sary mazava eo am-pelantanako, aza ampidirina amin'ny cafouillage aho satria manana ny notoriété n'ity fandaharana ity. Ity fandaharana ity de rehefa miteny de misy proof ao ambadika ao zay. Indraindray izy ireny aseho, indraindray tsy azo aseho satria raha manaseho azy ianao tonga de tratra le olona nivoahany, de manana risika be dia be ianao hampigadra an'iny olona iny, na mety ahafaty an'iny olona iny mihitsy. Zany hoe raha ohatra ianao zany en fait dans le ito izy teo dans le journalisme, on ne dévoile jamais, au grand jamais, quitte à mourir. Ny source nazahoanao ny information na ny renseignement eo am-pelantananao. Zay ny mahatonga anareo miteny anareo hoe avy ny proof e, satria apprécien'le olona nareo. Ka raha tsy nandrako, ho avoaka ny proof de vononareo le olona aveo na gadrainareo. Indrindrandrindra tamin'ny andron'Andriamatoa Andry Rajoelina. Misy zany satria mbola misy ny voalavo tsy maty ito izy teo, tsy maty voalavo akibo, ary mbola misy ny infiltration, mbola misy olona Rajoelina ao anatin'ny administration zay mbola mi-agir en toute quiétude. Anjarantsika menakavy no mandefa renseignement any amin'ny sehatra ambonimbony kokoa, ary ny tena gravy amin'izy ireny ary mahavita minégocier. Mahavita minégocier ny momba azy amin'ireo olona akaiky ny filoham-pirenena. Tena marina zany ary misy zany. Misy olona tena au moins filoham-pirenena indromo-tsesy tompona marché, fa ireo marché ireo de marché fictif daholo, aman-jatony amin'ny fanaovana fianarana, aman-jatony a. Fa de mampagaga mihitsy fa de vitan'zany olona zany mampatory filoham-pirenena be zao tamin'ny andron'Andriamatoa Andry Rajoelina, ary nisy koa tamin'ny Andriamatoa Rajaonarimampianina. Zay nety mifatokisana ny hafa loatra, efa niala teo izy vao nahita hoe oay izy zava-doza kay nataony reto, trop tard. Tokony ho mailo isika satria ny vahoaka mitazana hoe toa ry ihany ny lasa ry, de lasa isika menakavy no afa-baraka hoe qui n'a pas tsy on a déshabillé Pierre pour habiller Jacques. Ary zay zavatra zay tena zava-doza zay. Maromaro ny taraina. Ahoana ny fandehany zavatra ohatran'izao, zavatra ohatran'izao. Tena mila mitandrina re tompoko. Comprendre raha ohatra hoe misy tara ny nomination satria mila manadiady ny mpitondra. Due diligence. Ilaina ny fanadiadiana hoe izy ty. Sasany rehefa tonga eo vao hita hoe ay kely ety ny tary. Trop tard efa nome izy. Tsy olona ambony fa tsy olona ambany fa olona ambony. Aza avela miady rery le filoham-pirenena.
Ampio izy fa tsy izy de akory tsy hoe super-homme. Ary ho anareo akaikiny zay tena eo akaikiny eo mba aza toroina voana le filoham-pirenena. Aza toroina voana izy. Raha misy entente any ambadika any ifampiresahana, ifanarahana, ataovy aminareo any ambadika any. Avelao hiasa amin'ny fitsarana. Avelao hiasa amin'ny gendarmerie, avelao hiasa amin'ny pôlisy. Ny ino izy teo de j'ai dit bien koa moa zany izy io, ny samy film. Ny inspecteur général de ino izy teo ny izy eo zany ny antsika gasy inspecteur général de l'État. Avelao hiasa reny organisme reny. Ny recouvrement fiscal. Zavatra tena mampagaga de zao e. Mampagaga ahy zany a, hoe inona ny zavatra miainga any ambadika any? Fa ahoana ny DG ny douane? Toetrany jerena fotsiny. Tataka ane tao e, tataka ane tao e. Au moins izy complice amin'ny zavatra nitranga tao. Ahoana ny jerena fotsiny? Lafo ane reo olona iny Mercedes iny. Tsy karaha mana DG ana douane mandritra ny mandrapahafatiny anie iny. Iza no mifanaraka aminy? Iza no miara-petsapetra aminy? Nasorona teo aloha. Voasambotra an'Île Maurice. Ia Frank Legrand moa de tsy tany nalehany. Vao miteny ny anaran'izany fotsiny ianao any Tamatave de efa mangovitra daholo zao tontolo zao. Efa bolana lasa talohan'izao. Tena ahoana ny DG ny douane no tsy hahenoina an'iny iny? Tsisy hoe enquête sur ces biens, sur l'acquisition de ces biens, acquisition subite, illicite, sans cause. Tena teneniko anareo a, matomako zao ny ohatrandray nodimandry zao ny mpanao gazety ny Antsiva. Niara-nitolona taminay reny tam'zany andro. Paix à son âme. Fa tsy nanaka anazy koa aloha Amelia zany. Rehefa niaro any Andry Rajoelina izy. Maty. Eo koa ny hafaniry. Randriamanantany Sarakotomanantany. Vao oviana nisy mpanao gazety ny Valosoa koa maty. Zany hoe presque tous les 2 jours zany misy mpanao gazety maty. Ary ny tena marina ny tiako lazaina de zao, tsy presque tous les 2 jours fa nidina tanteraka ny taux de mortalité. Non. Ino ty fitoy? Niakatra ny taux de mortalité zany any Madagasikara. Niakatra. Rehefa jerena sy mikajiana de niaina ny taom-pahavelomana ny malagasy. Espérance de vie. Niaina.
Tena za tena miteny anareo a. Aleoko kokoa tena lavitra kokoa. Mamoaka an'izany hoe korotam-by any am-pigadrana. Fa mbola criminel no criminel. Izany hoe manodikodina volam-panjakana zany. Vola tokony hiditra amin'ny fanjakana manka gane. Hiditra amin'ny fanjakana. De nao malagasy tsy mahatsapa akory hoe tiany rangory fototsiny hafa. Mampidina ny performance, mampidina ny recette. Ary rehefa midina ny recette de tsy manam-bola amin'ny fanjakana. Ary rehefa tsy manam-bola amin'ny fanjakana de miankina amin'ny any ivelany. Ary rehefa miankina any ivelany de voatery inona ny zavatra mitranga? Ny zavatra ilaina fototra rehetra tsy misy. Miankina daholo. Ohatra amin'izany ny fanafody. Tsy vao androany ianao mare fa raha hoe miditra hôpitaly de ianao ihany mividy fanafody. Na mpiasa fanjakana ianao na privé. Tsy vao androany. Vidiko kely aloha ty. Vidiko kely aloha ty. Fa nahoana ianao miato tena miditra hôpitaly? Satria miliara maromaro miditra any am-paosiny sasany voahodina bonheur. Tsy miditra ao anaty kitapom-bola am-panjakana. Tonga ny ski firy conteneur. Tonga ny tomobile firy. Zay zavatra miditra ka amin'ny anaran'ny Zatsy na Zaroko ao anatin'ny club. Staff 33. De tonga de mandeha bôjy. Mandeha gratuit. Oui. Misy qui déclaré-ndrana wet spirit. De any Antananarivo no aloha. Zany zavatra zany. On doit vraiment réagir. Pas seulement réagir, mais agir. Aoriana kely eo raha sitrapon'ny tompo fa mbola mangataka tsika aloha. Hoe avelan'ny Amerikanina ve hoe avoaka ny dossier-ny gouverneur amin'ny banque centrale de ho avoakantsika eto momba azy. Inona ny zavatra nataon'le rangahy io tao anatin'ny periode nitondrany Andriamatoa Andry Rajoelina. Mbola mangataka tsika aloha aho hoe efa azonay atao am'izay ve? Satria ampanetretena ny ilazako anareo eto fa iny enquête iny, iny investigation nataon'ny Amerikanina iny mbola averiko amintsika eto. Anisany natao fanadihadiana ny tenako à travers ny dossier sy ny investigation zay nataontsika, indrindrandrindra fa ny lanceur d'alerte zay malala fa nandraikitra ny tonony. Aoka fa manjary précis loatra ka man izy ialana tsiny tompoko fa avoakantsika eto fa mbola miandry fahafahantsika manao izany. Satria manjary mivioler karazana hoe secret d'enquête tsika na procédure. Za zany de tena manaiky hoe ny conséquence ny zavatra vitan'ny dala. Hatramin'izay niainako
indroa no niditra tao anatin'izany atao hoe rezidansy intelo. Rezidansy ambassade de Madagasikara zany, ary zany ambasady zany angambany raha misy indrindra dia indroa. Ny résidence de Madagasikara nidirako zao de efa tany amin'ny taona lavidavitra tany, tsy tadidiko intsony. Fa tam'izany de tena hoe tena fiera ianao e, tsara l'izy, tsara, madio niny. Taty fotoana faharoa dia taty amin'ny taona tsy tadidiko 2020 angambany na 2020. Efa nidina le izy, le qualité sy ny karazany, fa mbola nadio, mbola nisy zay tavela zany. Fa tamin'ny farany teo tao amin'ity le hoe Brown ambassadeur, fa tena tsy afenoko anareo fa tena non seulement le toerana zany ohatry ny henonao misy présence, ohatran'ny hoe misy présence tonga de boda zany ny lohanao miditra ao a. Et en plus le tonga de hitanao hoe malpropre. Non seulement malpropre fa ny zavatra ao anatin'le izy tena hoe vous sentez tout de suite la pauvreté, l'insalubrité, ary indrindra ny fahavretrana. Fa ny tena marqué anahy de tena tonga de bota be ny lohako, tsy mety amiko ato aho. Rehefa le miverina mivoaka anaty maka saina. Avy eo am'zay mitantara amiko ny olona hoe insalubre, insalubre fa tsy insalubrité azafady a. Tantara amiko ny olona hoe zao neny ao, zao neny ao, zao neny ao. De tena nanaiky aho hoe natory tao ve ramatoa minisitra raha izany? Ny chauffage, tsy le fioul intsony no mandeha, fa efa le chauffage d'appoint de atao anankiroa. Ny eau chaude zany hoe tena ilainy zany aty am'zao andro mangatsiaka zao. Alefa 10 minitra ny rano vao tonga ny eau chaude. Kasiana ohatran'izao ny fanaka, feno vovoka. Nefa tao jerenao le olona miasa ao miasa tao, toetra mba miaingo ihany, toetra mba manao zay metimety ihany. Tena sasany tena miteny hoe hatrano zany any am'zany no fiantraikany zavatra. Karaha ohatra zany sendra mandray olona ny ambassadeur, tout de suite les gens ils se trouvent dans un pays pauvre. Non seulement pauvre financièrement, matériellement, logistiquement, mais mentalement et moralement. Tena mamenatra. De ahoana zany ny amin'ny avenir? Satria ny diplomatie malagasy zao tena mandeha, tena on est sollicité partout.
Tena lazaiko anareo zany. On est sollicité partout. Ny ascenseur tsy mandeha. Tsy lazaina intsony. Misy milaza fa zao hoe nisy vola hoe zao. De nefa ny vola tsy hita fa ny sasany mihoatra nanana tômôbilina vadika tômôbilina le izy. Jojo pile. Fitaratra voalohany. Vitrine voalohany ao an'i Madagasikara. Ny ambasady. Milaza koa ny olona sasany fa na any Washington raha tsisy tômôbily. Tsisy tômôbily. Catastrophique anie le situation. Efa afaka aminome ambassadeur ny malagasy ny IPRRM fa misy procédure io. Tsy maintsy alefa ny demande d'accréditation na agrément. Zay vao mandalo conseil des ministres. De ahoana zao le sinoa iny pour la Chine. Il est nommé. Que dit l'opposition? Zay le mahatonga anahy miteny hoe tsisy frein. Ho avy koa ny sasany ao aoriana. Nomination an'i Maroc. La France. Tsy ho ela. Ny an'ny États-Unis efa tokony hieritreritra angoron'entana. Misy olona manoratra amiko hoe moisissure partout. Intérieur et extérieur. Masonareo an-tsaina ve zany? De raha olona tsy misaina de ny fitondrana am'zao fotoana zao momena loza. Mba hitsitsina ny volam-panjakana mba tsy ho very de ao ramatoa minisitra matory. Tena mba hoe tena za zany tena mieritreritra hoe tena mafy le ministra e. Le café s'il te plaît. Mafy le ministra e. Efa nisy fotoana tato tato hoe tena ino fa tapaka ny jiro tetỳ amin'ny quartier anay de tsy maintsy mividy ny commune ny ato ka chauffage à point. Tena lazaiko anareo fa anankefatra dimy tsy naseva. Efa allez voir à quelle hauteur ny hauteur-n'ny plafond amin'ny ambasady. Trano tsara anie le izy reo olona e. Fa rehetry mihitsy mifatana alika. Tota kely. Tena ozy sa hoe tena raha za aloha ny ohatran'le ministra tsy natory tao fa zao ny vavam-baoaka koa tsy ferana. De naleo ny nandefitra angambany. Manahirana anie tsika malagasy e. Tsy mahafantatra akory hoe inona ny zavatra mitranga ao. Tsy vitan'ny hoe eo fotsiny le ambasady. Misy zavatra ao a, tena miteny anareo an'zany a. Bon, fantatro moa zany fa ny ministry ny raharaham-bahinintsika olona mivavaka. Tsy maintsy nandraoka devoly tao izy fa sura mihitsy a. Izy koa mpiandry raha teo. Fa tena sahako miteny anareo fa tena misy zavatra ao. Tonga ao a de boda ny lohako. Izy efa voatavy be io. Tena tonga de lasa pasteky. Tena ohatrany tsy zakako zany ary tonga de je me sentais hoe c'est pas bon pour toi ici. J'ai tout fait pour terminer très rapidement pour me
Iny touteo de patrouille hoe filez de là. Tonga any Madagasikara ny SADC, tonga any Madagasikara ny émissaire ino ty izy teo tompon'andraikitra ambony amin'ny Union africaine asenina manao évaluation sy mandanjalanja zany mandinika sy mijery ny fandehan-draharaha any Madagasikara. Reny olona reny dia mahafantatra tsara fa satria zao zany ny zavatra tokony ho fantatritsika e. Ary anatra ho an'ny mpitondra am'zao fotoana zao. Eto ambonin'ny tany tsisy zavatra miafina zany intsony. Tsisy zavatra fenina eto ambonin'ny tany ka tsy ho fantatry ny olona. Zany hoe ny fotoana amoahana azy fotsiny no miandry angambany. Hoe merci ma fille, merci. C'est vraiment gentil. Ny fotoana amoahana azy fotsiny angambany hoe miandry na hoe vidiana amin'ny tena mamety azy. Averiko tsara e. Eto ambonin'ny tany am'zao fotoana zao tsisy zavatra afenina. Ny afenina indrindra raha vao mainka mampikitikitika ny sain'ny mpanadiady. Aleoko atao an'zay na de hoe enon'ny avadika am'teny hafa raha ty fandarany ty any am'reny chancellerie reny. Vao mainka mampisarika anazy ny mpanadiady ary dia mandeha ny investigation avy eo. Tsisy azo afenina fa tsy maintsy tratran'ny olona foana ary ny fotoana amoahana azy no miandry. Fotoana amoahana an'reny renseignement reny na hiexécutena ny zay mety sazy tandrify am'zany no miandry arakaraky ny fandehany, arakaraky ny fandehan-draharaha. Anatra ho an'ny mpitondra ho azy satria am'zao fotoana zao satria rehefa niteny teto ny tenako tam'zany andro any tamin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina hoe ny zavatra ataonareo iny hoe tsy miafina amin'olona ary nareo mieritreritra hoe zao ny mesure restrictive, mesure de sécurité zay men'ny olona anananareo toky any ambadika any. Any an-dafin'ny ndrika any. Au contraire, les gens ils sont tous, pour ne pas dire oui, dans l'ensemble, informés amin'ny zavatra ataonareo. Zany reny indray fahavalo. Zany reny nataony zay ampidin'ny vavako nianjiany amin'ny procès firy. Izy Singara Vatomanga moa zany. Tonga ny fotoana hoe eto nareo ny stopy. De eo nareo ny stopy. Ka izay le mahatonga an'le hoe fantatry ny olona anie ny tena zavatra nitranga tao Madagasikara. Fantatry ny olona. Ary zay no mahatonga an'izy hoe tsy coup d'état le izy fa coup de libération. Ampanetretena isika ny namoaka an'izany terme zany toko ho an'izay tsy mahalala any anaty échange de correspondance mandeha maromaro any satria ity fandaharany ity ho tsy eto any
Fa misy koa ny atao hoe back office. Miasa am'le hoe reconnaissance raha zay no tianareo, international. Rehefa maheno an'io hoe coup de libération io nareo, de soyez fiers. Satria ity, avy amintsika ny andeha an'zany zavatra zany, ary misy proof zany any anatina échange de correspondance any satria rehefa nisy ny fivoriana lehibe haut niveau, tam'zany dia sady faly ny toran'ny ny namana, on va dire hoe mpiara-miasa na confrère, ary tsy mahamenatra am'teny fa nampiasain'rareo tany Gabon io terme io, hoe coup de libération, nampiasain'rareo. Tokony hoe nanaovantsika copyright zany le izy fa tsika koa nanao fa efa lancé moa le izy zany zao tsy maninona. Ary reo olo reo zany reo le SADC, tompon'andraikitra afrikanina tonga any Madagasikara reo de malaza fa il a fallu vraiment l'obligation a été vraiment, on va dire ouais, la situation était pesante zany e. L'urgence est manifeste pour libérer le peuple malgache sous le pouvoir despotique de Andry Rajoelina. Non seulement despotique, fa ny zavatra rehetra tsy mety ataony. Entouré de ces, ino izy teo, son groupe d'oligarques mafieux. De tsy sasatra ny managadra olona. Rehefa mandeha à l'encontre de leur, ino izy teo, leurs intérêts personnels. La négligence de ce qu'on appelle les intérêts communs, intérêts généraux. Fantatry ny olona zany. Hitan'ny olona mendeza ny volamena de tonga aiza ny vola de makatsa ny vola. Hitan'ny olona zany. Fa ny olona mangina aloha. Jeren'ny olona ny fiatsika ao. Fa rehefa hitan'ny olona hoe non seulement reto bandy reto tsy mahafantatra hoe eto am-pelantanantsika ny ainy, en plus tsika indray ohatrany sangisangina. Any anie le revy e. Any anie le revy e. Tsika indray ny sangisangina. Any ka sahandralahy mihitsy ny nanakana an'zay mety hoe tombotsoan'ny tompon'ny lakile. Averiko. Sahandralahy mihitsy ny nanakana an'zany atao hoe tombotsoan'ny tompon'ny lakile. Ka eo le risque zany. Eo le risque tiako ampahafantarina antsika menakavy. Fa misy ny zavatra fenina fa fantatry ny olona hoe ahoana io. Ahoana io. Hitsany le izy. Zao ny fandehany. Jereo reto. Gaga sy fahalalana ny ianao tam'zany. Zany zavatra zany zavatra fanao de manière systématique ao anatin'zany atao hoe ianao zany rehefa manao an'zany atao hoe diplomatie zany de aza miakatra eo ambonin'ny latabatra, aza miakatra eo ambonin'ny table de négociation. Raha ohatra ianao manana zavatra malotoloto any ambadika any. Raha misy madilana ho tetenina any ambadika any, fa imezan'ny olona fotsiny ianao eo ambony latabatra ao. Ampiririhiny fotsiny.
Eny fa na de mifihetsika eo fotsiny ary eo ambony latabatra de efa sécuritén'ny olona daholo. Ahoana ianao? Ao ve itony sa tsy ao? Izy efa manana renseignement momba anao, tanteraka. Ary izy koa vérifie. Vérifie izy hoe marina ve ty à travers amin'ny grille fanontaniana maromaro sur terrain, ny infiltration sy ny karazany eny antrehan'ny fitsarana malagasy. Ahoana ny fandehany tony? Teo ny diplomasia any internasiola vita ary mifaranan'ny olona. Ny diplomasia malagasy toko am'izao fotoana izao de tena sollicité. Ary tsisy zany hoe contrat. Alao enoy tsara zao teny zao, ty teniko ty enoy tsara ho an'zay maheno. Satria sofiko ny naheno, tsy voandroany, f'efa nandritra ny 3 volana zay, bientôt 3 mois. Fa tsisy ny hoe contre ny fitondrana malagasy hiara-iasa amin'ny Rosiana, ny Européana, y compris ny Frantsay. Averiko, tsy misy ny fanameloana ny fitondram-panjakana malagasy hiara-iasa amin'ny Rosiana avy amin'ny firenena Européana, eny fa na de ny Frantsay ary. Ankoatran'izay zay miteny, en dehors zay de miteniteny foana na manao spéculation. Satria ny antony de zao: rehefa natao ny fanadihadiana rehetrarehetra, chiffrage rehetrarehetra zany, de raha ny fanampiana ny Madagasikara aloha de mbola voalohan'ny Frantsay, mbola voalohan'ny Européana. Vérifiable zany tompoko, azonareo verifiena. Vao resaka tao anatin'ny fifandraisana sy fampiresahana ara-diplomatique zany. Raha ny projet niresahana rehefa ny teny Ramatoa Blattmanina, au moins elle a pris 30 minutes, au moins elle a pris 30 minutes pour citer et narrer les projets en cours soutenus et financés par la France et les relations bilatérales et multilatérales avec l'Europe. BEI zany, Banque européenne d'investissement. Mbola voalohany zareo. Dikan'izany ny diplomasia malagasy tsy maintsy mitady hafa koa micompenser an'izay. Mais cela ne veut pas dire hoe iny ianao hiteny hein? Michael kosa Jackson zay manko nom de code. Michael Jackson kosa pro-russe. Non. Ny souciany de comment développer ce pays-là par une diplomatie qui contribue directement et de manière prompte, avec une réaction rapide, palpable et viable pour l'État malgache amin'ny resaka fampandrosoana. Fa tsy vita amin'ny palabra fotsiny. Zay ny azy zay. Movaty ratsiraka didy à la seule différence fotsiny hoe rehefa nidona ny rindrina tamin'ny fifandraisana tamin'ny Rosiana izy de niverina tamin'ny libérale fa tsy nanapaka amin'ny fifandraisana tamin'ny Rosiana. La preuve,
Repambele ireny de avy any Kivy ireny nalaina avy any Ukraine e. Tam'izany mbola tao anatin'ny vondrona Rosiana, URSS ary Ukraine. Ka ho anareo zay kinga tonga de mametraka etikety manome zavatra gratuit, laissez, je vous laisse le temps d'apprécier. Mais vous allez voir, vous allez vous tromper. C'est une diplomatie pragmatique qui se met en place. Qu'est-ce que tu gagnes et qu'est-ce que nous gagnons? Et nous demandons plus. Nous voulons vite et bien. Tenir vite et bien, si française, en tenir grave, avec une faute grave, moi je le dis. Nous voulons que les choses soient, du moins, une question, oui, angel, ça tsar. Mais n'intérêt voulons. Souveraineté. Raha tianareo fantatra ny ekon'izay, mba maheno ianao zany hoe tena mahay le ramatoa, le patron ny diplomatie malagasy. De zany mantsainareo hoe normal satria le filoham-pirenena matoky azy. Matoky azy le filoham-pirenena. Mbola misy ny zavatra tsy azoko lazaina ao anatin'izay zavatra rehetra zay, satria ça rentre dans le domaine, satria nisy ny fihaonana de tsy azo atao ofisialy fa fihaonana ambadika. Anjorony ozy le zandriko zay. Iova zany hisy engany aririko. Hisy fivana mahery vaika ny fifandraisan'ny Européana sy Madagasikara. Fa raha andeha ampitaha Madagasikara am'rehetra vondrana afrikanina zay tonga de naka sy ny tsipadolaka ny tana, to ohatran'ny ho very ihany satria tsy zany nitranga. Za zany miangavy anareo reny tena miangavy anareo reny alohan'ny hinanana hoe ity voaloboka hoaniko ity ne ka tsy voaloboka. Fa ohatran'ny hafahafa izany, to ohatran'ny tsy zao le ty ny voaloboka, tsy ohatran'izao fa ohatran'ny asa re hitanareo le ery amin'ny hôpital Girard Robert-Iery de adinoko le anarana manko. De milatsaky io voan'ny zavatra io de rehefa itsahana de maimbo be mihitsy. Adinoko ny anarany indro Bonamalio. Fa alohan'ny hinanana an'le voaloboka de jereo tsara aloha. Andana mba mivoyage makany Centrafrika de mahita anareo. Fa ny Archange de manenina tongotra aman-tanana tompoko. Manenina tongotra aman-tanana. Ny Archange amin'ny mahasalama azy dia manambady anankisivy. Anankisivy. Ny vadin'inga Archange fahasivy na fahavalo izay Mauritiana. Jereo ny réseaux sociaux fa ho hitanareo tsy n'autorisena hitenin'ny anarany. Laingomaimbo, saotra zay tsy afosaka amin'ny Bonamalio reny. Ino tizy teo Laingomaimbo. I vadin'inga Archange io Mauritiana. Ary izy anisan'ny miandraikitra ny diplomasia an-drareo. Ny fotoana niresahanay farany, raha nisy de nisy ngamb'zay il y a 2 mois de cela. Fa tena manenina tongotra aman-tanana.
Saingy hiala tany Centrafrika ny ONU fa ny angaviana tongotra aman-tanana hijanona. Zany mba makany Centrafrika aho de mahita de mahatsapa hoe sao de inona mitady kiraro sikasika. Tsy manakana ny fiaraha-miasa zany, fa tsara fantarina hoe hatraiza ny fetra, oviana ny manoka ary hatraiza ny fetra de inona ny tombotsoa. Fa raha ny diplomatie malagasy aloha am'zao fotoan'izao, représenté premièrement par le président, de tena sollicité tsika ary mipetraka amin'ny concurrence. Raha haitsika ny mijuguler an'zay, raha haitsika ny mametraka an'zay amin'ny fomba hoe tena izy, tsisy antony tsy hatafavoaka an'i Madagasikara fa ny ambiny de miankina amin'ny filaminana sy ny fandehan-draharaha ao amin'ny firenena. Za mahita sy mahatsapa fa tsisy opposition intsony ao Madagasikara. Misy fa terne, ils existent, plutôt ils subsistent, fa fotoana ahafahana mampandeha aingana ny raharaha-pirenena amintsika miteny zao fa tsy tokony ho variana amin'ny zavatra hafa. Tsy tokony ho variana amin'ny zavatra hafa. Avy aloha hiteny zay hiteny fa ny mandroso ihany ny antsika ary ny mampandroso firenena tsy ho an'ny olona totakely na ratsy loha, fa ny olona tsara saina sy olona voaositra. Misaotra tompoko manram-peona, sambo tahian'Andriamanitra daholo tsika rehetra ka dia mametraka ny veloma mandram-peona tompoko. Ao. Velomo.